Massou sont ici. Le président rwandais. Président et ministre de la Défense de 1994-2000. Il est également président de l'Union africaine de 2018 à 2019. Le président Kagame.
Ampifaliana sy ampitsikina
miditra ampovoan'ny continent africaine no misy azy a firenena somary kelikely any raha oharina amin'ireo firenena hafa mifanolobodorindrina aminy toy ny RDC ohatra saingy anisan'ny firenena be olona aty Afrika satria dia mahatratra ny amin'ny 12 faingo roa isan-jato any ho any ny tany densité ny population any Rwanda zany raha ny mahakasika an'ity filoham-pirenena Rwandais ity manokana indray dia ny taona 2000 no niakatra teo amin'ny fitondrana ny Rwanda ny filoham-pirenena Paul Kagame ary mbola eo moa izy amin'izao fotoana izao zany hoe nisy mandat anankitelo no efa nitondrana ny firenena zany hoe ny taona 2012 ny taona 2000 ny taona 2013 ny taona 10 ary mbola voafidy izy farany teo ny taona 17 ary hitondra ny Rwanda ao anatin'ny 7 taona. Oui, le président Paul Kagame, l'artisan de la reconstruction du Rwanda, complètement détruit et vidé par le génocide de 1994. Il a mis en place un régime où les femmes ont une place parfois majoritaire. Beaucoup d'observateurs accordent au président Paul Kagame le mérite d'avoir apporté la stabilité et la croissance économique du Rwanda. Babi Stéphane, d'après les journalistes rwandais ici, déjà arrivés ici à l'aéroport international d'Ivat, le président Paul Kagame sera accompagné de sa femme. Araka ny nambarany haingo rabarinala izay dia misy ihany moa ny fitadiavam-baovao madinidinika eny antsefatsefaneny misy ihany koa ireo mpanao gazety rwandais izay efa eto amin'ny seranam-piaraminidina Ivato amin'izao fotoana izao zany hoe nandeha mialoha ka nanontanianay ary nilaza fa hiaraka amin'ny vady andefimandry ny filoha Paul Kagame amin'ity diany eto Madagasikara ity fa raha hotoizantsika kely ihany haingo ny mikasikasika ny Rwanda sy zany hoe Paul Kagame zany inoko fa anarana anankiray efa mipetraka anarana efa tsy zoviana amin'ny rehetra zany hoe Paul Kagame zany raha ny zavabitany teo amin'ny sehatra misy azy zany hoe sehatry ny firenena zany hoe Rwanda na ihany koa teo amin'ny sehatra ny Rwanda dia efa nitarika ihany koa fa filohan'ny vondrona afrikanina koa i Paul Kagame nametraka foto-kevitra novany sainana fomba fieritreretana ara-politika sy ara-toe-karena aty Afrika izany Paul Kagame izany raha tsy aivina moa nambarany Yaingo Rabarinala teo dia anisan'ireo ponina foko anankiray izay hoe totsia any Rwanda any anisan'ireo foko izay tratran'ny faneriterena tratran'ny fanenjehana mafy zany foko anisan'ny Paul Kagame zany ka voatery nanao sestany tany ivelany tamin'ny firenena-kafa moa izany tao alohan'ny taona 1779 nanomboka teo moa izy dia niara-nindrona tao anatin'ilay atoko politika misy azy amin'izao fotoana izay mbola misy azy hatramin'izao io dia nirotsaka niditra tao anatin'ny sehatra politika ka anisan'ny efa nitanany andraikitra ny filoha lefitra tao Rwanda zany ary nitana ihany koa ny andraikitra ny ministra ny fiarovam-pirenena tao Rwanda tao alohan'izao na voafidy azy ho filoham-pirenena ao Rwanda izao. Oui, Babi Stéphane, d'après toujours les journalistes rwandais déjà venus ici à l'aéroport international d'Ivat, la délégation rwandaise conduite par le président Paul Kagame et son épouse est composée de quelques membres du gouvernement rwandais. Le 28 janvier 2018, Babi Stéphane, le président Paul Kagame est désigné président de l'Union africaine jusqu'au 10 février 2019. Il est ensuite désigné président de la communauté d'Afrique de l'Est le 2 février 2019.
Rappelons que le président Paul Kagame, le président rwandais, l'invité d'honneur de l'État malagasy en cette célébration du 59e anniversaire de notre indépendance et également 59e anniversaire de l'armée malagasy. Babi Stéphane. Marina tokoa zany anisan'ny firenena mitovitovy tantara amin'ny Madagasikara, mitovitovy fombafomba fiaina amin'ny Madagasikara ihany Rwanda raha zoina amin'ny ankapobeny zany satria Rwanda dia firenena andalam-pandrosoana teo aloha zany firenena anisan'ny farany raha eo amin'ny filaharana maneran-tany amin'izao fotoana nefa dia nioarany avy ny ankamaroany ny firenena aty Afrika raha eo amin'izay lafin'ny fampandrosoana izay na ny ara-toekarena na ny ara-tsosialy sy ny maro hafa ny anisan'ny nanamarika ity firenena anankiray ity haingo rahabarinala dia ny fihazakazahany ny fandrosoany tao anatin'ny fotoana fohy nanomboka ny taona 2000 nakaty zany hoe teo amin'ny 7 taona teo eo dia tsy nitsahatra nivoatra ity firenena ity na ny ara-toekarena indrindrandrindra na ihany koa ny ara-tsosialy ny mponina amin'ny ankapobeny. Raha eo amin'ny lafin'ny ara-politika indray dia anisan'ny firenena milamina tanteraka aty Afrika i Rwanda amin'izao fotoana izao ary atao modely mihitsy eo amin'ny sehatra afrikanina satria dia nanomboka ny taona 4770 zany hoe taorinan'ilay vonomoka raha izay no ilazantsika azy na le hoe génocide ny foko Tutsi tamin'ny taona 4770 dia atreo dia lamina tanteraka ity firenena ity mandeha ny fifidianana ara-demokratika isan-karazany ny farany teo zao ny taona 2012 teo dia nisy ny fifidianana parlementaire zany hoe fifidianana élection législative tany Rwanda ary tsy nisy raorao zany tsy nisy disadisa ara-politika fa lamina tsara saingy mbola mitarika trano zany ao anatin'izany antenimera rwandais zany ny antoko politika misy ny filoha rwandais Paul Kagame fa ny zavatra tena hoe mahavariana ihany koa haingo rahabarinala dia ny vehivavy no anisan'ny ny vehivavy no tena maro anisy ao anatin'izany antenimera ny Rwanda izany satria dia mahatratra hatrany amin'ny 100% ny vehivavy no parlementaire ao Rwanda. Dia misy ihany koa ny antoko-panohatra, misy antoko-panohatra roa izay tafiditra ihany koa anatin'izany antenimera pirenena izany ao Rwanda. Oui, Babi Stéphane, on peut dire que le président rwandais Paul Kagame est un leader africain en termes de, surtout entre autres, réconciliation nationale et la bonne gouvernance. Le Rwanda a réalisé des progrès spectaculaires en termes de développement depuis le génocide et la guerre civile de 1994. Le Rwanda est aujourd'hui considéré comme un modèle de développement économique. Ce pays compte le plus grand nombre de femmes politiques, comme vous avez dit tout à l'heure, Babi Stéphane, au Parlement. Plus de la moitié des députés sont toutes des femmes. Le Rwanda continue d'afficher une croissance économique impressionnante. Eo amin'izay lafiny ara-toekarena zay haingo rahabarinala dia araka namarako teo dia hoe sangany aty Afrika ity firenena rwandais ity satria dia anisan'ny modely amin'ny pakady ara-toekarena izay noraisiny raha voaboasantsika kely dia nozarainy ity filoha rwandais ity ho roa zany ny pakady nitondrany ny fanavaozana ny ara-toekarena ny antoerana nizara roa mazava tsara dia ny plan quinquennal moa zany filaza azy zany hoe isaky ny 5 taona ka tao anatin'ny 5 taona voaloha dia nanarina tsikelikely ny ara-toekarena ny filoha teo ohatra ny fiaraha-miasa tamin'ny mpamatsy vola mahazatra ny Banque mondiale sy ny FMI moa zany izay namatsy ireo tetikasa sy fampiodinana ny asa-panjakana amin'ny ankapobeny tao Rwanda. Teo ihany koa ny fidinana faharoa zany hoe ny pakady faharoa plan quinquennal faharoa ny drafitrasa 5 taona faharoa izay nampiarina hatramin'ny taona 2012 teo nitondra avo nanandratra avo ny toekarena ny ity firenena iray ity ka anisan'ny modely aty Afrika izany amin'izao fotoana izao ary tsy mamenatra no milaza izany anisan'ny alain-tahaka
amin'izao fotoana izao Rwanda raha eo amin'izay lafiny ara-toe-karena izay. Oui, Babi Stéphane, le Rwanda est connu pour ses innovations qui permettent à la population d'accéder à des services essentiels, entre autres l'accès à l'Internet. Efa migadina eto amin'ny seranam-piaramanidina eto Ivato amin'izao fotoana izao ny fiaramanidina manokana izay mitondra ny filoham-pirenena rwandais andriamatoa Paul Kagame. Efa miantrana ety amin'ny piste d'atterrissage ary koa ireo manam-pahefana samihafa izay hitsena izany filoham-pirenena vahiny manokana, vahiny manakaja hanotrona ity lanonana fetim-pirenena malagasy ity. Ankoatran'izay moa dia tazantsika manodidina anay eto ireto ankizy avy amin'ny centre Akamaso izay anao hetsika ara-kolotsaina kely izay entina hitsenana ity filoha rwandais ity. Oui, Babi Stéphane, l'avion transportant le président rwandais Paul Kagame est déjà ici au tarmac, à l'aéroport international d'Ivat. Il est 11h30. Les enfants, comme j'ai dit tout à l'heure, les enfants du centre Akama sont déjà ici sur place pour accueillir la délégation rwandaise conduite par le président Paul Kagame. Un accueil digne d'un président, Babi Stéphane. Azo lazaina ho fitsenana manotrikotrika tokoa izao fitsenana ity vahiny manakaja rwandais ity eto amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato amin'izao maraina izao. Eo ohatra ny efa miatrana ery amin'ny seranam-piaramanidina ery ireo miaramila avy amin'ny folo alin-da ny avy amin'ny gendarmerie pirenena izay anome voninahitra ity filoham-pirenena rwandais ity. Eo ihany koa ny mpanao gazety izay efa nomena toerana manokana mba tsy hisiany ny fanelingelenana ao anatin'izany fitsenana izany filoham-pirenena rwandais izany. Ankoatran'izay moa dia efa mijoro eto ihany koa ireto ankizy tovavy maranisa ary vitsivitsy ihany ny lehilahy izay manao misalotra ny lokon'ny sainam-pirenena malagasy etsy amin'ny ankavanana. Ary eto amin'ny ankavia kosa dia misy ireto ankizy avy amin'ny Akamaso reto ihany izay misalotra ny lokon'ny sainam-pirenena rwandais ahitana ny loko manga, ny mavo ary ny maitso. Eto ampiako ny kononana moa amin'izao fotoana izao amin'ny fametrahana ity seranam-piaramanidina manokana izay mitondra ny filoha rwandais ity. Efa miomana ihany koa amin'izao ireo délégation malagasy, ireo délégation malagasy izay hitsena ny fahatongavany ity filoha rwandais izay ametraka ny tongony voalohany eto Madagasikara amin'izao maraina izao. Oui, Babi Stéphane, comme vous voyez, il y a les enfants du centre Akamasu habillés avec la couleur du drapeau rwandais de l'autre côté et habillés avec la couleur du drapeau malagasy de l'autre, d'un côté et de l'autre côté. On attend alors la descente
du président rwandais Paul Kagame. Le président de la République, André Rajoelina, est déjà ici, comme on a dit tout à l'heure, ainsi que les membres du gouvernement pour accueillir l'invité d'honneur de Madagascar en cette célébration de la fête nationale, 59e anniversaire de notre indépendance. Le président est accompagné de son épouse, Mial Rajoelina. Zany mandalo manoloana anay zany ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina amin'izao fotoana izao izay miaraka amin'ny vadiny Ramatoa Mialy Rajoelina. Voarenany ao moa dia misy ireo mpikambana maromaro eo anivon'ny gouvernemanta any ahitana ny ministry ny kolotsaina sy ny serasera, ny ministry ny fiarovam-pirenena, ny sekretera mpanjakana anivon'ny gendarmerie-pirenena, ny ministry ny teti-bola sy ny fitantanam-bola-mpanjakana sy ny ary indrindra ihany koa ny prime ministre lehiben'ny gouvernemanta Andriamatoa Tsay Christian efa manatona ery amin'ny toerana izay ny fiaramanidina amin'izao fotoana izao ireo hitsena hanotrona ny fahatongavana ity filoham-pirenena rwandais ity. Oui, le couple présidentiel malagasy est déjà sur le tarmac pour accueillir le président rwandais, président Paul Kagame. Le Premier ministre Tsay Christian est également ici accompagné de quelques membres du gouvernement, entre autres le ministre des Finances et du Budget, la ministre de la Communication et de la Culture, le ministre de l'Agriculture, Babi Stéphane. Fiaramanidina manokana izay mitondra ny lokon'ny sainam-pirenena rwandais. Ity fiaramanidina izay mitondra ny filoha Paul Kagame miaraka amin'ireo délégation izay miaraka azy ireo. Efa tena fohy, mitra fohy dia hijanona ny fiaramanidina ary ametraka ny tongony voalohany eto Madagasikara izany filoham-pirenena rwandais Andriamatoa Paul Kagame izany. Ao anatin'ny ampiandrasana izay moa dia efa tazana eny amin'ny varavaran'ny fiaramanidina eny ireo délégation rwandais ireo efa inoko efa tsindrin-doana ihany koa ny anitsaka izany tany Madagasikara izany sy anotrina ny lanonina goavambe izay nomaniny komité mpiarakara ho azy ireo sy omaniny vahoaka malagasy ho azy ireo izay. On peut dire que c'est une forte délégation rwandaise, Babi Stéphane, puisqu'il y a 2 avions ici sur le tarmac à l'aéroport international d'Ivat, où on attend une forte délégation conduite par le président rwandais Paul Kagame. Le couple présidentiel malagasy est déjà sur place. Ya, dia efa misokatra moa zany zao ny varavaran'ny fiaramanidina andrasantsika ny fahatongavany figadonan'ny filoha rwandais Paul Kagame eto amin'ny seranam-piaramanidina Ivato amin'izao fotoana izao. Arahantsika manontolo izany.
amin'ny fitsenana filoham-pirenena tahaka izao moa dia misy hatrany lanonana raha miaramila fohifohy na ny hoe fisafonana ny andeha tafika mahazatra amin'ny fitsenana filoham-pirenena tahaka izao. Eo am-pikomakomanana amin'ny fanatanterahana izany amin'izao ny ety amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato. Dia izany tazantsika mivoaka ny fiaramanidina izany ny filoha Paul Kagame mivady miaraka amin'ireo délégation izay nanotrina azy amin'izao fotoana izao efa miandry efa mifandray tanana amin'ny filoha pirenena malagasy Andry Rajoelina izy amin'izao fotoana izao mialohan'ny misy eofona amin'ny fisafona ny mandeha tafika. Ireto filoham-pirenena roa lahy izay manotrina eto ireto misafo ny andeha tafika amin'izao fotoana izao ny filoham-pirenena roa lahy izay ahitana ny filoha Andry Rajoelina sy ny filoha Rwandais Andriamatoa Paul Kagame araka ny mahazatra moa araka ny nambarako teo dia fanao izao amin'ny fandraisana filoham-pirenena. Oui, après l'hymne national des deux pays, les deux présidents effectuent en ce moment la revue militaire avant d'entrer au salon d'honneur.
eo ankilan'ireo filoham-pirenena amin'ny rahalahy moa dia eo ihany koa ireo vadin'izy ireo isan'isany ramatoa Miala Rajoelina, eo ihany koa ramatoa Kagame izay miaradia amin'ny filoha Paul Kagame amin'izao. Aorian'izao fisafonany andeha tafika izao dia iazo ny efitrano fandraisam-bahiny eto amin'ny seranam-piaramanidina eto Ivato ireto filoham-pirenena amin'ny rahalahy ireto hotronon'ireo mpikambana samihafa eo anivon'ny gouvernemanta hidinidinika foy ametrapetrahana ireo fandaharam-potoana ho amin'ity anio ity. Raha ny fantatra aloha dia iazo avy hatrany ny Ely Mamasina zany filohan'ny rahalahy hijery ny matso izay efa nomaniny ny folo-dahy malagasy. Eo an'izay moa dia misy ny fampisehoana fohifohy izay ataon'ireto tanora malagasy misalotra ny akanjo mampiavaka izany kolotsaina malagasy izany dia eo ohatra ny kolotsaina avy any Androy izay manakaiky kokoa ny afrikanina antsika malagasy. Miroso amin'ny fampahafantarana ireo mpikambana amin'ny gouvernemanta malagasy amin'izao fotoana izao ny filoha Andrinirina Rajoelina mampahafantatra ireo mpiara-miasa akaiky aminy amin'ny fitantanana ity Madagasikara ity. Le président de la République de Madagascar, Andry Rajoelina, présente en ce moment les membres du gouvernement, le Premier ministre malagasy ainsi que les quelques membres du gouvernement venus ici pour accueillir le président rwandais Paul Kagame. Taoriny seho fohifohy nataon'ireo tanora dia rehefa tisy avy amin'ny Tamasoa ireto indray amin'izao no manao ny oraka fiarabana ity filoha vahiny amin'ity fetim-pirenena malagasy ity. Iazo ny efitrano fandraisam-bahiny amin'izao ireo délégationna hitafatafa fohy anamboatra mitrapetraka ireo fandaharam-potoana amin'ity anio ity. Eo moa zany ny fanatrehana ny matso izay ho tanterahana eny amin'ny kianjabeny Mahamasina amin'izao maraina izao. Araka izany dia efa tafiditra ao anatin'ny efitrano fandraisam-bahiny amin'izao fotoana izao ny délégationna rwandais tarihan'ny filoham-pirenena Paul Kagame sy ny délégationna malagasy nitsena ity filoha nasaina manokana nosina ny fetim-pirenentsika ity alohan'ny ikaonan'izy ireo iresan'izy ireo fohifohy dia misy ny toy ny mahazatra ny fakana sary fohifohy arahana amin'ny mpanao gazety ny fifandraisan-tanana izay
ho alaina sary ihany koa anatin'izao fotoana izao satria dia fotoana andehibe toy ny toy izao tsy isan'andro no ahitana izany filoham-pirenena rwandais izay hitsidika ny Madagasikara izany. Azo atao ihany koa hoe valy fity ihany izy ity Iaingo Rabarnala satria dia ny filoham-pirenena malagasy Andry Rajoelina ihany koa dia anisany efa nasainy ity filoha rwandais ity tamin'ny fetim-pirenen'izy ireo tamin'ny fotoana ity ihany. Oui, Babi Stéphane, la délégation rwandaise conduite par le président Paul Kagame et son épouse, ainsi que le président de la République de Madagascar et son épouse et les quelques membres du gouvernement malagasy, ils sont déjà au salon d'honneur en ce moment. Inoana Iaingo Rabarnala fa hiteraka fiarah-miasa matomatotra kokoa eo amin'ny firenena roa tota izao fifankazahoana eo amin'ny filoha roa lahy izao, na izany ny ara-toe-karena, ny ara-diplomatika. Inoana ihany koa fa ho fitaratra ho an'ny Madagasikara i Rwanda eo amin'izay lafiny fampandrosoana izay satria dia araka ny nambara ombenimbeny dia firenena modely aty Afrika i Rwanda amin'ny lafiny ara-toe-karena izay.
Ya, mbola mitohy moa zany ny dinidinika izay ataon'ireo délégation roa tota dia ny avy any Rwanda tarihin'ny filoha rwandais Andriamatoa Paul Kagame sy ireo mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta misy azy sy etsy andaniny ihany koa ny délégation tarihin'ny filoha Andry Rajoelina miaraka amin'ireo membre ny gouvernemanta ihany koa gouvernemanta malagasy. Amin'izao fotoana izao dia efa resaka tsy atrehan'ny mpanao gazety izy ireo amin'izao fotoana izao na ilay hoe réunion à huis clos, inoana fa ny fandaminana amin'ny fandaharam-potoana izay atrehana amin'ity anio ity no ifampiresahan'izy ireo izay kosa dia eto amin'ny manoloana ny fidirana eto amin'ny seranam-piaraminidina iraisam-pirenena eto Ivato amin'izao fotoana izao manoloana eto ireo ankizy sy olona samihafa izay manotrina ny fitsenana ity filoham-pirenena Rwandais ity. Marevaka dia marevaka ny loko eto miaraka amin'ny sainam-pirenena anankiroa dia ny sainam-pirenena malagasy sy ny sainam-pirenena Rwandais, ireto olona tsara sitrapo izay manotrina ity fahatongavan'ny filoha Paul Kagame eto amin'ny seranam-piaraminidina Ivato ity. Oui, Babi Stéphane, après cette réunion à huis clos, on attend donc la sortie des deux présidents, le président de Madagascar, Andry Rajoelina, et le président rwandais, Paul Kagame. Les voitures présidentielles sont déjà devant nous ici, Babi Stéphane. Araka ny nambaran-teny amboloha haingo ara-pananala dia inoana fa hiteraka fiara-miasa matomatotra bebe kokoa eo Madagasikara sy Rwanda izao fanatrehan'ny filoha Paul Kagame ny fetim-pirenena malagasy izao. Nambarako teo moa izany hoe valy fity ihany izy ity satria ny filoha malagasy ihany koa dia nanotrina ny fetim-pirenena zareo Rwandais tamin'ity taona ity hatrany. Rwanda izay firenena sangany ara-toekarena, modely ara-toekarena, ara-politika, ara-tsosialy ihany koa amin'izao fotoana izao satria dia anisan'ny manana ny PIB ambony dia ambony zany Rwanda zany amin'izao fotoana izao. Vokatry ny paikady ara-toekarena noraisiny fitondram-panjakana tarihin'ny Paul Kagame, zany hoe fitondrana izay noraisiny nanomboka tamin'ny taona 2000 dia nitohy tamin'ny taona 2012, ny taona 2012 ary mbola nahavaozina indray, zany hoe voafidy fanotelony indray ho filohan'ny Rwanda i Paul Kagame nanomboka tamin'ny 17 teo, zany hoe hitondra ny Rwanda ao anatin'ny 7 taona manaraka indray ary hitondra ihany koa ireo paikady samihafa izay anandratana ny toekarena nyity firenena tantanin'ity. Oui, Babi Stéphane, l'arrivée du président rwandais Paul Kagame est un honneur pour Madagascar en cette célébration de la fête de l'indépendance, 59e anniversaire de notre indépendance et également l'anniversaire de l'armée malagasy. On attend toujours la sortie des deux présidents du salon d'honneur, Babi Stéphane. Raha somary tarintsika kely indray mikasika an'izay resaka foloalindahy zay satria dia tsingerin-taona ny foloalindahy malagasy ihany koa moa ny 9 Jona tahaka izao, zany hoe ny foronina ny foloalindahy malagasy efa tsy vaovao amintsika intsony moa zany ny ezaka nataon'ny filoham-pirenena malagasy amin'ny fampitaovana ny foloalindahy malagasy teo ireo fiaramanidina maromaro izay tonga teto Madagasikara omaly. Anisan'izany ohatra ireo Angidim-Bia, ilay fiaramanidina vaventy ihany koa izay fitondrana ireo miaramila na ihany koa hitondrana fitaovana vaventy vao azontsika malagasy.
Ankoatran'izay moa ny fiara tsy mataho-dalana samihafa izay vaovao natolotra ny filoham-pirenena malagasy ho an'ireto mpitandro ny filaminana malagasy ireto. Inoana fa hiampy indray zany, hialava kokoa zany ny matso eny Mahamasina eny anio tolakandro satria niampy ireo fitaovana azon'ireo folo andasy ny tafika malagasy ireo. Oui, Babi Stéphane, à propos du programme d'aujourd'hui, une rencontre en tête-à-tête entre les deux présidents est organisée ce soir au Palais d'État d'Iavlou. Mais après, on va voir si le président rwandais va visiter le quartier d'Akourndjan comme prévu, Babi Stéphane. Araka ny fandaharam-potoana napetraka mialoha moa zany dia isy ny fidinan'ny filoha rwandais eny an-dalana eny hiazo an'ny Mahamasina, toy izany ohatra ny eny Tsarasoatra, toy izay ihany koa ny eny Akorondrano izay efa nanomanana toerana izay hotsidihany ity filoham-pirenena rwandais ity. Ho hita ihany ny mahakasika izay fa ny fantatra aloha, ny matotra aloha dia anotrina ny matso lehibe izay ho tanterahana eny amin'ny stadiny Mahamasina ny filoha rwandais izay raha teo moa no anton-diany indrindra amin'izao fetim-pirenena malagasy izao. Inoako fa tsy mitsanga menatra isika malagasy haingo rahabarinala raha ny fitsinana manotrikotroka izay notanterahana tamin'ity maraina ity. Oui, le président rwandais Paul Kagame est l'invité d'honneur de Madagascar en cette 59e anniversaire de notre indépendance. On attend toujours la sortie des deux présidents en ce moment. Des enfants sont déjà prêts aussi ici à l'extérieur pour accueillir cet invité d'honneur ainsi que notre président, des enfants habillés en tenue traditionnelle et ainsi que les enfants du centre Akamasu. On peut dire aussi que la sécurité est très renforcée ici à l'aéroport international d'Ivatu. Marina tokoa zany haingo rahabarinala tsy natao ho ambanin-javatra mihitsy ny lafiny fitandronan'ny filaminana ao anatin'izao fandraisana filoham-pirenena vahiny izao. Ahitana ataoko hoe ahitana mpitandron'ny filaminana isaky ny 5 metatra eto amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato amin'izao maraina izao. Avy eto moa zany ireo délégation ireo dia hiazo ny kianjam-ben'ny Mahamasina anotrina ny matso izay ho tanterahana any an-toerana any, fa amin'izao fotoana irasantsika izao dia mbola midinika foya ny filoha Rotota. Efa mivoaka ny efitrano fivoriana ny délégation Rotota amin'izao fotoana izao.
Ya dia zany tazantsika mivoaka ny seranam-piaramanidina eto Ivato izany ny filoham-pirenena Rotota ahitana ny filoha Andry Rajoelina sy ny filoha Rwandais Andriamatoa Paul Kagame. Nanome lalana mialoha moa zany ny filoha Andry Rajoelina, nanome lalana ity vahiny manakaja ity manaraka vato aoriana ny fiara mitondra ny filoham-pirenena malagasy. Ya, dia izay ihany koa no mamarana ity fampitana mivantana ny fahatongavany ity filoha pirenena Rwandais avy eto amin'ny seranam-piaramanidina Ivato amin'izao maraina izao. Izao raha ianao naraka izany hatramin'ny farany amin'ny tolakandro, an'io tolakandro dia eny Mahamasina indray no miainga mivantana ny fandarana eto amin'ny televiziona malagasy. Mandra-piona tompoko.